Ankasitrahana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS amin'izao arivariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy tonga so indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao akory atsika jiaby manasanao ampanajagna anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nanatanteraka fidinagna ifotony tetsy Anosipatrana tamin'ity andro niany ity ny candidat izay natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahaefatra ankoatrany fampahafantaragna amin'ny maha candidat natolotry ny team K25 ny tenany mo dia nisy ny fifampiresahagna tamin'ireo mponina manoloagna ny olana izay tena sedray ny mponina ety ifotony nambarany tamin'izany fa anisany lahara-pahameagna ny fitadiavana vahaolana amahagna ny resaka tsy fandriam-pahalemagna izay manjaka tokoa eny amin'ny faritra izany Anosipatrana izany. Nagnano ny fanadihadiagna momba izay Germaine Menjanahary sy Erzora Janarivony. Miavaka ny candidat izay atolotry ny antoko sy ny tsy miankina eo amin'ny fomba fiasa sy ny fanatanterahana izany. Hoy ny candidat solombavambahoaka izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahaefatra ny kolonely Emile Rambosalama. Raha hoan'ny candidat izay atolotry ny tiko Madagasikara manokana hoy ity candidat ity dia efa misy ny drafitra napetraka sy ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ary sorana ny filompanorona ny antoko Andriamato Marc Ravalomanana tamin'ny fanomezana fiofanana ho an'ireo candidat izay atolotry ny team K25 ireo satria tsy solombavambahoaka mpanangatanana fotsiny izy ireo rehefa eny amin'ny lapany Tsimbazaza fa solombavambahoaka mahafeny andraikiny sy ny asa izay takiny ny vahoaka aminy. Nenay zao dia efa misy lahara-pahamehana zany amin'ny ho an'ny team K25 voalohany fandriam-pahalemana zany dia tsy maintsy jerena aloha satria ny tena marary ny malagasy io dia tsy maintsy jerena averina zany fandriam-pahalemana aloha. Faharoa manarak'izay isika malagasy dia marary amin'ny tany ary io ohatrany hoe natao fanambadiana amin'ny malagasy mihitsy io dia io zany dia efa ao anatin'ny lahara-pahamehana koa zany fiarovana ny tanin'ny malagasy mba tsy hoe ny vahiny andeha anjakazaka amin'io fa efa ny tanin'ny malagasy io dia amin'ny malagasy ary zay dia anisan'ny miady mafy amin'ny zavatra io. Ao anatin'izay fandriam-pahalemana zay zany dia mifoky tany rehetra eto amin'ny boriboritany fahaefatra zany izay misy 3 dia efa hitondranay ampola daholo satria maisina ny tanàna dia efa apetraka amin'ny tompona ndraikitra aty zany reto ary efa misy fokotany maromaro mivita dia tsy maintsy mahazo ampola daholo zany amin'ny fanomboana ao amin'ny atin'ny fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny fokotany reto amin'ny boriboritany fahaefatra. Ny fokotany Anosipatrana sy Ilany Vatomo no nanaovany ity candidat mitondra ny laharana fahaefatra ao amin'ny bileta tokana ity ny fidinana ifotony androany. Targetra ny ahafantarana ny tena olan'ny vahoaka eny fotony ankoatra ny fampahafantarana amin'ny maha-candidat izay atolotry ny team K25 azy irery sy ny prailista aminy ao amin'ny ity boriboritany fahaefatra ity. Mijery ny inona marary inona ny olana eny amin'ny fokotany eny izay sedrainy ny vahoaka ary izay indrindra mahasolombavambahoaka azy satria le solombavambahoaka dia tsy atao hijery ny tombotsoany fa hijery ny tombotsoan'ny vahoaka ka raha tsy mahita ny eny fotony mijery ny fotony eny tsy afaka ny amahan'ny olana hitondra ny vahaolana zay azo vahany natoerany eny sy ny vahaolana hoentina any amin'ny hoentina atolotra zany amin'ny ao anatin'ny volavolan-dalàna na ny tolo-dalàna zany ny amin'ny fiainan'ny vahoaka. Nanamafy moa ny tenany nandritra ny fidinana ifotony ity fa isan'ny olana ho an'ny vahoaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana ankoatra ny ara-tsosialy toy ny sakafo sy ny rano fisotro madio. Ilaina ny fametrahana lalàna izay mifanaraka amin'ny fitakin'ny vahoaka malagasy izany raha ny fanazavany hatrany. Tsy mijanona raha teo ihany koa ny fidinana ifotony izay ho atao. Eo amin'izay fanomanana ny fifidianana ho solombavambahoaka izay hatrany nanamafy hatrany ny fahavononany ho amin'ny firotsahany ho fidiana ho solombavambahoaka ao Toliara faharoa ny candidat natolotry ny antoko sy vovonana team K25 tsy izay izany fa Mahery Vinta Famahara Alexandre na Mamada no ahafantarany maro azy no amafisiny fa efa nahazo tsodrano avy amin'ny filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara ny tenany ary tsy miemotra amin'ny adidy izay nekeny iantsoroagna dia ny fitondrana ny feon'ny vahoaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena izany. Horantsika ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsara ny Erzora Janarivony. Vonina ny ady ho an'ny tombotsoa ho an'ny vahoaka madinika any fotony i Mahery Vinta Famahara Alexandre candidat ho solombavambahoaka natolotry ny team K25 ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa andray anjara ny fifidianana izay ho solombavambahoaka ho tanterahana ny 7 ny volana May ho avy izao. Efa nankatoavin'ny CENI
na komity mpanomana ny fifidianana ny afahako mirotsaka solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Toliara faharoa izay any amin'ny faritra Antsimandrefana Toliara mazava ho azy ko dia manamafy an'izay aho hoe tsy manana olana aho ary tsisy olana efa nahazo laharana mazava ho azy fa ao anatiny zahay raika amin'ny folo menada ny tenako Mahery Vinta Famahara Alexandre di Mamada zay anarana isalorako amin'ny mampanakanto azy efa mazava ny tolokevitra nataony ny filoam-panorona ny tiako Madagasikara na K25 Andriamatoa Marc Ravalomanina hoe irotsaka atsika hiditra atsika amin'ny toisehatra tia aim-pirenena io aim-pirenena io ary vahoaka no resahana dia ataoko fa hanana anjara ny ngeza be kokoa ny fahafahana mametraka an'izay mba ho tombotsoan'ny vahoaka na ho tombotsoan'ny maro anisa zay tiaho Mahery Vinta Famahara Alexandre di Mamada mazava ho azy tsisy ninona zany ao anatiny rotsaka zao ary manomana mavesatra fa tsy hoe manomana maivamaivana amin'ity raha ty mbola be moa hoavy ny fotoana zay na tetiandro afahanay miresaka ny tena hoe ohatrany ahoana ny fandaharan'asa na ohatrany ahoana ny fampanentanana ho an'ny vahoaka fa am'izao tsara ny mampafantatra ho antsika rehetrarehetra fa aza mitebiteby zany fa eo zahay toy aho vonona nahazo tsodrano manokana tamin'ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara ity candidat solombavam-bahoaka ao Toliara faharoa ity ka no amafisiny fa tsy mitombona ny tsao ahely any Toliara izay milaza azy tsy ho candidat intsony mbola ofisialy araka izany ary tsy maintsy miroso hatrany ny di ho an'Andriamatoa Mahery Vinta Famahara Alexandre fa anatanteraka fotoam-pivavahana lehibe eny amin'ny tany malalaka eny bypass ny candidat sy ny mpikatroka team K25 ao amin'ny distrika ny Atsimondrano amin'ny sabotsy ho avy izao nambara tamin'ny izany fa ilaina ny mametraka ny raha jiaby ampelantanan'Andriamanitra ilay mpitantana ny zavatra rehetra izay ihany koa no anisany antony anatanterahana n'izany fotoam-bavaka lehibe izany. Germaine Menjanary sy Erzora Jonarvono mitatitra ny andindininy zay. Ny fanaovana sy fanolorana lalàna ary ny fandaninana tsy ireo tolo-dalàna arak'izay mety sy mifanaraka amin'ny etaeta sy ny filan'ny mponina avy amin'ny sehatra rehetrarehetra ary ny fanairana sy ny fanaraha-maso ny fahefanam-panatanteraka no tena imasonay candidat izay atolotry ny team K25 amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Io no nambara ny candidat izay atolotry ny team K25 ao amin'ny distrika na Tsimondrano Andriamatoa Alain Ratsimbazafy. Samy manana ny mampiavaka azy avokoa ireo candidat izay atolotry ny antoko ireo ary samy manana ny traikefany avokoa. Etsy ankilany dia nanamafy ny tenany fa izy ihany no candidat izay atolotry ny team K25 ao amin'ny distrika na Tsimondrano ary natsodrano avy tamin'ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny tenako dia natolotry ny antoko tiako Madagasikara izay ny birao politika sy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanendria hitarika ny lohalisitra amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka zany. Ny faharoa dia ny tenako ihany koa dia anisan'ireo efa nitana andraikitra maro isatsokajiny zany raha tsy teny fotsiny amin'ny hoe 12 taona zay no nabe ny tanàna tao anatin'ny commune Ambanivohitra Ambohidranoka izay mariako eto fa nahafahako nandray sy ny eno an'ireo vahoaka tao amin'ny commune Ambohidranoka sy ny manodidiny zany ka amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana hitondrana an'izany etaetan'ny vahoaka zany anivon'ny mpanatanteraka. Atsaraina bebe kokoa izay fifandraisana ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna izay satria io no anisan'ny banga eto amin'ny tany sy ny firenena izay fifandraisana eo amin'ny samby olom-boafidy izay indrindra ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna. Fantatra moa fa itsy ny hetsika izany hoe fiarahana izay ho ataon'ny team K25 ao amin'ny distrika na Tsimondrano ny sabotsy ho avy izao. Fiarahana izay natao mba ho fanehoana firaisan-kina sy ny fampafantarana amin'ireo mpikatroka team rehetra fa Andriamatoa Alain Ratsimbazafy no candidat izay atolotry ny team K25 ao amin'ny distrika na Tsimondrano. Ao anatin'io hetsika io dia voalohany indrindra aloha dia ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny candidat ataony ny birao politika
Ny manaraka an'izay a dia arak'izay hoe firaisan-kinana tsimondrano zay a dia ho hita ao daholo ny mpikatroka rehetra atao anatin'ny antoko a sy ireo mpanohana ao anatin'izay mazava ho azy a misy ny fanentanana isan-karazany ao ireo mpanakanto a izay anafana ny fotoana fa tena fiarahana sy atao hoe firaisan-kina mihitsy a anatsimondrano zany a no tanjona amin'io vanim-potoana io. Manao antso avy ho an'ny rehetra arak'izany ity kandida ity fa efa milamina avokoa ny zavatra rehetra entina anatanterahana izany raha ny fanazavany. Tanjona ny ampirain'ny mpikatroka tiako i Madagasikara ao amin'ny distrikana Tsimondrano satria ny tonga miaraka no fanomboana. Vaovao ny tranga ara-piarahamonina manoloana ny fahavakisany lakan-drano ho an'ny orinasa Jirama etsy amin'ny Mandroseza, fokotanin'ny Mandroseza iny dia nagnano fidinana ifotony n'izany zava-nisy ny avy eo anivony sampana mpamonjy voana eto Antananarivo renivohitra. Tsy ahivina fa ahina iteradoza izao fahavakisany fantsona ny orinasa Jirama izao satria ny rano jiaby amin'izany lakan-drano izany dia miparitaka eny amin'ny lalabe sy amin'ny fiangonana ekara Mandroseza ihany koa. Raha ny fantatra dia ny orinasa Jirama sy ny ministerany Angovo sy ny arenan-kibon'ny tany izay tompon'andraikitra voalohany makasika n'izao zava-mitranga izao dia tsy mbola nanome valiny mahafapo na dia nisy aza ny fitarainana izay natao ny olona teny antoerana indrindra fa ny avy eo anivon'ny fiangonana ekara eny Mandroseza. Tsy ahivina ihany koa fa rango tamin'ny volana Aogositra 2024 no efa nisy ny fahavakisany ity lakan-drano ny Jirama ity saingy tsy mbola nisy ny namaly ny antso tamin'ny fitarainana ireo eny amin'ny manodidina. Malona izay indrindra toy izao ny fanairana indray ataon'ny pretra mpitantana ny ekara Mandroseza, ny père curé ao amin'ny ekara Mandroseza Feno Félicien no manao ny fanazavana fanairana ho an'ny tompon'andraikitra raha tsika avy hatrany. Tamin'ny volana Aogositra 2024 dia nisy orana tamin'izay dia vaky ny lakan-drano ny Jirama manary rano maloto avy ao amin'ny usine makany amin'ny rano mikopa. Tamin'ny voalohany somary kely ny fahasimany lakan-drano dia niteraka lavaka dia ny daholo ny tany rehetra nihotsaka ny tany dia zao lavaka be hitantsika teo zao dia nampandray ny tompon'andraikitra zay dia hatramin'izao tsy misy fanamboarana le izy dia tandendomondoza zany ny tanàna amin'izao voalohany ny lalana satria miamana akaiky ny lalana ny lavaka. Eo koa ny rano maloto mivarina ao amin'ny farian'ny Mandroseza dia ny fahatelo ny trano fiangonana ahina irodana raha ohatra tsy misy fanamboarana ka manentana ireo tompon'andraikitra rehetra mba hijery akaiky an'io zava-misy fa tegna tandondomondoza ny eto Mandroseza amin'izao fotoana izao. Fa tsy azo zahavam-poagna ny olona sahirana amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy ampiagna izay indrindra no antony nanosika ny kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahadimy manohy hatrany ny asa fitsaboana maimaim-poana sy ny fanomezana fitsaboana sy fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo ponina etsika izay efa fanaon'izy ireo rango izay fa mbola tohizana hatramin'ny izao. Teny Anjanahary izy ireo no nanatanteraka an'izany tamin'ity andro niany ity. Teny antoerana Rina Rabe Mananjara sy Manora Andriamalala mitatitra ny andindininy izay. Nitoy teny Anjanahary indray ny fizaboana sy fanomezana fanafody maimaim-poana ho an'ireo ponina ao ny boriboritany fahadimy. Tsy voasambany no nanaovana ny asa fitsaboana toy izao fa efa no tanterahana tany amin'ny fokotany hafa tao anatin'izay boriboritany fahadimy izay ary hoezahana ahenika ireo fokotany rehetra izany hetsika ara-tsosialy izany izay ikendrena indrindra anampiana an'ireo olona izay sahirana. Tompomarika tamin'izao asa fitsaboana izao ny kandida timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahadimy tarihan'ny fetra arahany naina izay efa nanambara matetika fa ataony zava-dehibe ny lafin'ny fitsaboana mba anampiana ny mpiarabelona aminy. Nanatrika ny fotoana teny Anjanahary ireo kandida efatra mianada prailistra ao amin'ny boriboritany fahadimy zany sy ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Ramatoa Olga Ramalason. Fatatsika fa ny tiko Madagasikara dia mijery ny mpiarabelona aminy ary mitsinjo ny mpiarabelona aminy. Androany dia misy ny fizahana maimaim-poana ara-pahasalamana ny
vahoaka atao anatin'ty atao anatin'ny anjanahary zany a ray manontolo ary tsy hoe vitany hoe fizahana marary ihany ataon'ireo dokotera sy ny mpitsabo zany a fa fanomezana ihany koa ny fanafody sahaza ho an'ireo marary eo zany ary ny fanafody omena moa dia fanafody azo atao hoe manara-penitra tokoa iverina fa hitondra fahasitranana sy fahasalamana ho an'ireo olona ireo zava-dehibe hoy ity farany izao fitsaboana izao satria hita ny fahalafosan'ny vidim-panafody sy ny fitsaboana ankehitriny tsy manao ambany zavatra ny lafiny sosialy ny atokotiko madagasikara tarihan'ny filo marka ravalomanana ho ihany izy satria na mbola tsy tonga eo amin'ny toerana azy ireo candidat député tim dia efa mitsino sahady ny mpiarabelona aminy eo amin'izay resaka fijerena manokana ny fahasalamam-bahoaka izay atrany mpianatra maherin'ny zato avy amin'ny EPP FJKM Rasalama no nisitraka ny fizahana maso maimaim-poana notarian'ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana avy any Vardoise Paris amin'ny izao izay tafiditra indrindra moa agnatin'ny vina napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Laura Valomanana izany fa teo ihany koa ho mariky ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny reto fikambanana avy any ivelany reto sy ny commune Antananarivo renivohitra vaovao tateriny Noro Fitiavana nahazo tombony tamin'ny fizahana maso sy ny fizarana solomaso maimaim-poana avy amin'ny fikambanana tsy miankina any Vardoise Paris France ny ankizy mpianatra ao amin'ny sekoly EPP FJKM Rasalama boriboritany fahatelo ankizy mpianatra misaza ato mahery ao amin'ity sekoly ity no nisitraka izany izao etsika ara-pahasalamana izao dia toy ny fiara-miasa efa natao antaonany maro miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary tafiditra amin'ny vinina ny ben'ny tanàna Laura Valomanana ny amin'ny fiahina ara-tsosialy ny mponina ao anatin'izany ny vehivavy sy ny ankizy io zany dia olona mpanao asa soa avy any amin'ny faritry Vardoise ary varavaratry Paris zany misy an'izy ireo dia teo amin'ny lafiny ara-tsosialy zany no tena nanovana zany asa soa zany tsy nitsahatra ny miara-miasa tamin'ny commune urbaine Antananarivo ireo tamin'ny sehatra fijerenany maso ohatra zao ihany koa satria efa maro ny sekoly mpanabezana fototra efa nandalovana tamin'ny fotoanandro taloha teo tany amin'ny taona tendroandroany taona 2000 tany ka mandrak'izao tsy hijanona ho any ankizy mpianatra ao amin'ny sekoly EPP FJKM Rasalama ihany ny hetsika fa itoy ary azo izany fiahina sosialy mahakasika ny mahasoa izany ihany koa ny mponina ao amin'ny boriboritany fahatelo ka ny herinandro avy io no tontosaina izany fizahana maso sy fizarana solomaso maimaim-poana izany sitraka an'izany tsika satria mitovy ny tanjona moa dia hoe mba hanamorana ny eo sehatra ny fahasalamana ny fahazahoany ny vahoaka tsirairay avy indrindrandrindra ankizy izy ireo ny izay misitraka an'izay fahasalamana izay toy izany ary hitatra kokoa vokatr' izay dia amin'ny latsinainy sy talata misy fiara-miasa izay ho atao amin'izy ireo ankoatra ny androany atao etaon'ny tanàna Antananarivo dia mbola jerena ny toerana sy fotoana izay no mahatonga lehibe ny tany fahatelo eto ny taona 2024 no efa nisy ny fiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana efa maro ny hetsika ara-tsosialy nanampiana ny tanàna Antananarivo toy ny fanolorana fitaovana ho an'ny mpamonjy voina fanomezana ambulance ary mbola hitoy sy hiamatotra izany araka ny fanazavana nomeny ny solitena ny commune nandritra izao hetsika izao dia ny dokotera Hervona Durand Deriz taleny ny fahasalamana sy ny fahadiovana ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny kolonely Jauna Andrianaivo izay tompon'andraikitry ny GRC na ny fitantanana ny loza voajanahary eo anivony fiadidina ny tanàna
Vaovao ny toe-karegna kosa indray mbola manahirana ankehitriny ny vidin'ny solika raha ny eto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba izany. Ny vidin-tsolika zaka ny olo jiaby no tokony ampiarina ao anatin'ny fanarahana ny fahalalan'ny varitra ka tsy tokony isian'ny vidin'ny solika tokana fa indraindray miakatra indraindray mijotso izany. Arina Rabe Mananjara no manome antsika ny andindiny misimisy kokoa momba izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Raha ny momba ny vidin-tsolika eto Madagasikara indray dia nanambara ny banky iraisam-pirenena fa zava-dehibe ny isiny ny vidin'ny solika zakan'ny besommaro ka ao anatin'izany ny fitsinjovana ny olona sahirana sy ny mahantra eo ihany koa ny fananana tahiry maharitra. Tokony anaraka ny lalàna ny tsena sy ny fifanakalozana ny vidin'ny solika hoy ny fanazavany ny teknisianina ny banky iraisam-pirenena mila ampiarina ny antsoina hoe mécanisme d'ajustement automatique des prix. Tokony ialana arak'izany ny vidin'ny solika izay tokana io ilay antsoina hoe prix fixe eny amin'ny mpanjara solika. Tokony isy sy ho hita taratra ihany koa ny fifaninanana eo amin'ny vidin-tsolika. Raha miakatra ohatra ny vidin'ny ray baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tokony ho hita taratra eny amin'ny mpanjara izany fiakaran'izany. Raha midina kosa ny vidin'ny ray baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tokony hidina arak'izay ihany koa ny vidin'ny solika eny amin'ny mpanjara. Dikan'izay ho ihany ny teknisianina avy eo amin'ny banky iraisam-pirenena dia tokony iovaova ny vidin'ny solika fa tsy toy ny misy amin'izao fotoana izao. Nilaza ihany koa ny fanazavany eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ihany fa tokony isy ny programa manokana ahafahana miaro ny olona mahantra rehefa midangana loatra ny vidin'ny solika. Olana efa nitambatambatra tany taonany maro no anisany niteraka ny lesoka teo amin'ny fitantanana ny orinasa Jirama rango izay ihany koa no anisany mampitotongana ny toe-karena eo amin'ny izay sehatry ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara izay ny orinasa Jirama izay orinasa mpanjakana malagasy miandraikitra an'izany saingy tsy mahafapo ny jifa ny zava-misy izay atolotra ity orinasa ity. Manoloana izay dia nanambara ny avenivo ny banky iraisam-pirenena fa azo atao tsara ny mandravona n'izany olana izany raha toa ka misy ny fanitsiana ny lesoka jiaby niteraka n'ireny tsy fahaiza mitantana ireny. Mbola Rina Rabe Mananjara sy Mathieu Prince atrano mitatitra ny vaovao. Raha ny momba ny Jirama kosa dia nambarany teknisianiny banky iraisam-pirenena fa raha tiana ny tena hampisy ny fiovana sy fiovarana eo amin'ny orinasa Jirama dia tsy maintsy misy izay zavatra ahitsy. Fantatra ohatra fa ny 100% ny herinaratra eto amintsika dia mbola azo sy miankina amin'ny gazoil sy menaka mavesatra kanefa izy ireny dia sady lafo no mandoto tontolo iainana. Tsy maintsy foanana ihany koa ihany ny banky iraisam-pirenena ny fandanianiam-pona sy ny alatra amin'ny endriny isan-karazany izay miteraka fahatiantoko. Toy izany ohatra ny fandaniana herinaratra betsaka kanefa mivolalo kely. Toy izany ihany koa ny fanamboamboarana eo amin'ny resaka facture. Ankehitriny dia mandovola hatrany amin'ny 5.9 miliara ariary ny fanjakana ho atao subvention na fanampiana ny Jirama hatramin'ny taona 2024. Tsy tokony isy anefa zany raha mandeha araka ny tokony izy ny fitantanana ity Jirama ity hatramin'izay. Olana tsy voava efa nitambatambatra no misy ao amin'ny Jirama amin'izao fotoana izao raha ny fahitana azy. Voalaza ihany koa fa lafo ny saran'ny fampidiran-jiro eto Madagasikara raha oharina any amin'ny firenena any Afrika satria mitovy amin'ny karaman'ny olona antoniny anankiray ao anatin'ny efa-bolana izay saran'ny fampidiran-jiro izay. Toy ny etsika izay ataon'ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo tsy nisy aloha ny fihetsiketsehana tamin'ity andro ny any ity ho an'ny teny Ankatso teny anivony CSS sampana Antananarivo androany tsy toy ny nitranga tao agnatiny izay herinandro izay fa ankoatra izay dia mbola nisy mpianatra vitsivitsy ny famoivoy teny antoerana nisy ihany koa ireo tonga nizaha ny fandaharam-potoana amin'ny taom-pianarana
vaovao. Rina Rabe Mananjara no teny antoerana niaraka tamin'ny Mathieu Prince. Nangingina ny teny amin'ny Université Antananarivo androany ny sokatra amin'ny vavahady afaka mifamoivoy ny rehetra. Nisongadina ny fivoahan'ny fandaharam-potoana amin'ny taom-pianarana vaovao raha ny teo amin'ny sampam-pampianarana siansa no raisina ohatra. Atamploi du temps zany tena tongavako eto dia filière physique 4e année. Amin'ny latsinainy zany miditra fotoatan'ilay emploi du temps resaka matière, emploi du temps amin'ny matière sy lesona zany. Matière management dia physique statistique, dia physique quantique, dia mathématique, dia anglais. Ny enseignant chercheur rehetrarehetra zany grevy nefa ny mpampianatra amin'izao hoe enseignant chercheur ny ankamaroany. Ny alatsinainy izao no miditra izy ireo rehefa misy anefa ny fitokonana eny amin'izany Université Antananarivo izany na fitokonana inona io na fitokonana inona dia misy fiantraikany hatrany eo amin'ny fianarana ka anisan'izany ohatra ny fiamoran'ny datim-panadinana. Fa efa nandalo teny Ankatso ihany moa ny ekipa ny MBS ny any Marandray dia nanararoatra nijery ny trano fonenan'ireo mpianatra eny anivon'ny Anjerimanontolo eny. Hita fa betsaka ny lesoka tokony arenina amin'izany fotodrafitrasa izany. Maro ny olona sedrain'ny mpianatra manoloana izay trano fonenana izay. Rina Rabe Mananjara sy Mathieu Prince. Mila fanarenana ny ankamaroany ny cité izay honena mpianatra eny Ankatso. Akoatra ny fahateren'ny efitra izay misy mpianatra 3, ny sasany dia misongadina ny fahasimbana toy ny eo amin'ny tafo, ny rindrina, ny toeram-pidiovana, ny toeram-pivoahana. Manoloana an'izany toejavatra zany dia ireo mpianatra ihany amin'ny ankapobeny no mitady ny vahaolana. Anisan'izany ny fanaovana ny tsipaipaika ividianana fitaovana izay tsy maintsy osoloana. Tsy teny fotsiny aho efa tsy hoe ty plafond ty lo voalohany. Efa commence mitete izy am'izao mandatsika rano avy any ambony raha ohatra ka mafimafy ny orana. Dia en plus n'izay koa ny rindrina, le rindrina ohatra ty zao fa zay nanao an'ity. Fa raha tamin'ny taloha mety ohatra ty ngamba ny efitra. Fa amin'izao aty indray mitarika bibikely kongona dia lokolokony ohatr'ireny mba mamono le atodiny mba tsy ho fohy rehefa fisorana fanafody. Raha misy ny vahiny tonga na ndray aman-dreny io na olo-kafa dia tsy omby izany efitra izany. Ny ety ivelany kosa dia miteraka olana ny lakan-drano izay tsetsina izay ifanaretsaka ny voalavo ao anatin'izany ary ahitana kongona ihany koa amin'ny efitra sasatsasany amin'ireny cité ipetrahan'ny mpianatra eny Ankatso ireny. Ny ranandalo tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny no andesintsika manohy ny vaovao. Velotaraina amin'ny zavamisy ao Ankify any Nosy Bealville ny ponina izay mivezivezy avy ao Nosy Be makany Antsiranana no ny tsy fanarahan-dalagna ataon'ny mpitatitra sasantsasany. Ny mpitatitra eo amin'ny fitaterana an-dranomasina moa no resahana eto satria dia avo roa eny amin'ny isa azon'ny lakana raiky andesina. Ny isan'ireo olona izay miondrina anatin'izany lakana izany. Manoloana izay indrindra dia velona iasy mitaraina ireo mpandeha mivezivezy amin'iny mampitohy any Nosy Bealville sy Antsiranana iny. Tahaka izao ny fanazavana nandesin'ny ponina any an-toerana izay niresaka taminay. Le sambo kely zany misy ny mahazaka 13 personnes. Tokony izay no entiny. Kanefa ny tatato hita fa efa noho ny fitiavam-bola efa miova le raha. Teo farany tamin'izao avy tany nandeha aty lakoko mahazaka tokony hitondra olo 320, lasa nitondra olo 520. Efa miantsoloza zegny ry zalahy. Io ranomasina tsy mitovy amin'ny lalagna aty an-tany. Mety mandeha avy afovoany agny miova tampoka ranomasina. Dia eo amin'izay araka le poids mety hitondra hiteraka loza. Ndra le gilet de sauvetage zaraina misy tsy mahazo ny mpandeha satria destiné ho an'olo 320 ny gilet ao agnatiny. Manjary le 320 mahazo gilet, le reste zegny tsisy. Raha tonga ny loza, ahoana le reste? Efa faty olona ny misy amin'izay. Misy
mpanaramaso ary fa tsy haiko zay mahatonga io zavatra io asa magnararotra le fahalemeny mpiandraikitra izy ireto mpitatitra ino tsy haiko. Rehefa nanontaniana moa ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny APMF na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy dia nanambara izy ireo fa misy tokoa ny fanaraha maso anireny fitaterana anaty rano ireny saingy tsy ilaozany izay misy tsy manara-dalàna izany araka ny fiteny hoe saonjo iray loasa tsy ilaozany izay marara. Dia izay ihany koa no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity matonaly ity tompoko lahy sy tompoko vavy angasitrahana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.